Miarabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sara zay avy amin'ny zana-bolana avy hatrany misy anireto raona hitantsika ny avaratra andrefany Madagasikara, eo ihany koa ity raona hitantsika ato atsimo atsinanan'ny Madagasikara ity torak'izay koa ny ato amin'ny Oceany Indiana. Vokatra ireo rehetrarehetra ireo dia miba hatrany aloha ny tsindrin'ny atmosfera eto Madagasikara. Vokatra izay dia mora kokoa ny fiforonana oram-baratra saika manerana ny nosy ankoatra ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny, zany hoe ny any amin'ny faritra Androy sy atsimo andrefana no somary ho maina hatrany ny andro raha ny 3 andro avy. Toy izao ny toetrany ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia isy ny tandrivindraona ray kotraka any amin'ny morontsiraka avaratra andrefany nosy, mandraona mety arahina tandrivindraona ihany koa ny faritra Ibongolava, ny any Betsiboka sy ny ilany andrefana amin'ny faritra Vakinankaratra ho an'ny Analamanga, mandraondraona ny andro torak'izay koa Laotra Mangory sy Sofia ary Diana. Ny morontsiraka ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary Vatovavy kosa dia mandraona mitsitokotoko fa ny ambiny dia ny masoandro no ibalika ho an'ny rapiso tolakandro saika misy ny oram-baratra manerana ny Madagasikara ankoatra ny morontsiraka ny faritra Sava sy Analanjorofo ary ny any amin'ny faritra Iorombe, Nosy, Androy ary koa ny faritry Atsimo andrefana sy Atsimo atsinanana ary ny any Menabe. Ireo ihany zany no saika maimaina amin'ny ankapobeny ho an'ny Boeny kosa dia mandraona mety isy tandrivindraona ihany indraindray ny ambiny dia ny tandrivindraona ray kotroka no ibatoerana raha ny piso tolakandro izay. Ny maripana avo vinavina fatraky amin'izay dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 any avoatany ary tafiakatra hatrany amin'ny 5 degré Celsius. Ny morontsiraka Madagasikara ray manontolo zany hoe mahery ny 30 degré Celsius aloha zany raha izay morontsiraka zay no resahana. Ny toetrany androntsika ho an'ny andron'ny zoma kosa indray mitohy hatrany ny rotsakorana saika manerana ny Madagasikara ankoatra ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ihany no maina araky ny hitantsika izao dia ny faritra Androy, Nosy sy ny faritra Atsimo andrefana ary ny morontsiraka ny faritra Menabe sy Melaky. Mety mikisaka any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo ary Atsinanana izay rotsakorana izay amin'ny alina fa amin'ny ankapobeny aloha ny tapakandro hariva ny andron'ny zoma zay dia ny atitany no tena mahazo azy raha ny maripana avo vinavina mifandraiky amin'izay tsy dia miova firy eo manodidina 7 ka hatramin'ny 30 eo ny maripana ho an'ny avoatany. Ny morontsiraka kosa 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius izay maripana izay hitantsika any amin'ny faritra Ivoeny any. Amaranantsika ny meteo amin'ny tian'io ty ny sabotsy mbola mitohy hatrany ny rotsakorana ary somary mitatra atsimotsimo kokoa izay oram-baratra izay mahazo asay ny faritra Anosy sy ny faritra Iorombe ary ny tany faritra Atsimo andrefana sy Menabe. Mijanona maina ny andro any faritra Sava sy ny any amin'ny faritra Androy torak'izay ny morontsiraka ny faritra Atsimo andrefana iny ny ambiny araka ny hitantsika amin'ny sary dia miandry orana tandrivindraona mety ho ray kotroka raha ny maripana avo vinavina amin'izay andro sabotsy izay hatrany misy fiakarana ho an'ny avoatany tsy dia mihetsika loatra kosa izay maripana izay raha ho an'ny morontsiraka Madagasikara na zany dia tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré Celsius aloha zany ho an'ny morontsiraka avaratra andrefany Nosy iny amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany. Dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'io ty ary rapiso ray fitoro manaraka veloma tompoko.